na dia efa nizy azy ireo ankizy madinika no niverina an-dakilasy ny akamaroany kosa dia mbola ao anatin'ny fanomanana izay fidiran'ny mpianatra izay ireo ray aman-dreny fa nandrefy amin'izay moa ilay hetsika back to school no karakaraina dia tsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ary nafaponika fikarakarana izany ireo mpikarakara. Tsy nanafina ny fahafapony ny orinasa Fima FM mampikarakara ilay hetsika back to school andiany fahatelo izay nitotsaina tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina eto Mahamasina ny hitelo hatramin'ny 7 septambra lasa teo. Nikatona omaly tokoa ty hetsika ara-kolontsaina sy ara-barotra ity. Ny ankapobeny afapony mpikarakara satria dia tafita tany amin'ny tsipika ny havatra tonga marobe tao anatin'ny 5 andro zany ireo mpitsidika indrindrindrindra ireo izay nitady ny fitaovana ho an'ny mpianatra moa dia tonga marobe tokoa teto ankoatran'izay moa dia betsaka dia betsaka ny karazany entana azo safidianana tato amin'ny grande foire de Madagasikara dia hita fa zay mivoaka ny vavahady dia samy mitondra sy vao tsy rambony tanana ave moa ny ilazantsika zay sa hoe inona dia samy mitondra entana avokoa zany hoe nisy ny sahaza ho an'ny mpitsidika tsiraray zany ny tato amin'ny la grande foire de Madagasikara tamin'sy back to school andiany fahatelo ity. Nilaza ny afapo ihany koa ny Lifemate mpivarotra fanaka izay mpanao novisialy ny hetsika. Mikasika ny commandena ordinateur portable dia nilaza ny Fima FM fa dia nahasarika ny maro tokoa zany. Afaka enimpolo andro ny fanolorana ireo entana ho an'ireo izay nanao komandy. Amin'ny volana desambra ho avy izao indray ny fotoana omen'ny Fima FM ireo mpanjifa mandritra ilay hetsika Big Shopping andiany fahatelo.